Ankoatra ireo mpilalao izay niatrika ny fiofanana tany Luxembourg sy Maroc ny volana Oktobra teo, dia mpilalao roa vaovao natsoa Nicolas Dupuis mpanazatra nasionaly, Mathis Randriamamy, mpianatra Sadikazo sy Loïc Lapoussin hirakiraka. Naverina natsoina ihany koa Aroasina Andrianarmanina na Idax sy Njiva Rakotoary Malala. Nanambara ny mpanazatra ny ekipa-pirenena fa mety 20 na 20 amin'ireo voantso ihany no mety ho tonga noho ny sakatsangana amin'ny fivezivezena teraka ny coronavirus. Izay hoy izy ny antony nanaovana 20 ireo mpilalao natsoina. Nivoaka androany lakamisy 20 Oktobra ny lahadinikin'ny solombavambahoaka hatramin'ny 27 novambra. Tsy mbola any anatin'ny fandaharam-potoana nefa ny volavolan-dalana mamaritra ny fametrahana ny faritra 17. Volavolan-dalana izay mbola tsy nivoaka avy nodiny filan-kevitry ny minisitra. Anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoha tamin'ny mponina avy amin'ny faritra Vatovavafito Finany ny ampandalovana io lalana io any amin'ny ateny Merarotonta amin'ity fitaom-pivoriana ity. Hopitaly manakaiky sy manatona vahoaka. Olona enarivo mahery avy amin'ny commune Betafo alakamisy Ambohimaro Vohipeno no nisitraka fitsaboana sy torohevitra maimaim-poana avy amin'ny hopitaly mandehandeha no karakarain'ny fitaliavan'ny asa sosialy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika miaraka amin'ny mpiara-momban'antoka aminy. Aretina maro no tiliana nandritra ny fandalovan'ny hopitaly mandehandeha tany amin'ireo tanàna ireo. Nisy koa ny fanaovam-baksiny sy ny fanomezana torohevitra isan-karazany.